Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ao anatin'ny sehatry ny asa tanana amin'ny taovolo indray kosa ary mahasarika ny maro moa amin'izao fotoana izao ny fanarahana fiofanana ao anatin'izay hoe fanaovana taovolo sy fikojakojana ny endrika amam-bika izay. Mila fahaiza-manao manokana sy fahamatianina nefa izy ireny ary ihany koa fahaizana manaraka ny hika farany ao anatin'ny fanatanterahana izay asa tanana amin'ny taovolo sy fikojakojana ny bika izay. Isan'ny ivitoerana iray manolotra izay fampianarana taovolo sy ny fanatsarana ny endrika amam-bika izay moa ny IPAC na ny Institut Professionnel des Arts de la Coiffure. Sokajiana ho isan'ny asa tanana kanto ny taovolo ka mitaky ny fahaiza-mamorona sy mahamatianina ary fanarana ihany koa ny hika farany takiany vanim-potoana ny olona manao izany. Mifototra amin'ireo indrindra ny fomba fampianarana sekoly fampianarana taovolo sy fanatsarana ny endrika amam-bika IPAC na ny Institut Professionnel des Arts de la Coiffure. Ny sekoly izay tao anatin'ny 4 taona nisiny dia efa namoaka mpianatra manodidina ny 5,000 efa-perinasa amin'ny toerana maro manerana ny nosy sy any ivelany. Nahazo fankatoavana avy amin'ny fanjakana sekoly ka misy araka izany fanadinam-panjakana atrehan'ireo mpianatra isaky ny dingana misy azy ahafahana mahazo mari-pahaizana. Tombona ho an'ireo mpianatra ihany koa ny fisian'ny fiarah-miasa ny sekoly amin'ny sekoly École supérieure de coiffure Jean-Claude Aubry en la France. Efa matona ny ramiasan'ny IPAC sy ny École supérieure de coiffure Jean-Claude Aubry ary misy tombony lehibe ho an'ny mpianatra mandalo eto fiarah-miasa satria isa-taona aloha izany dia misy ny stage izay andefasana mpianatra ny amin'ny École supérieure de coiffure Jean-Claude Aubry en France ary ankoatran'ny fianarana zany izay arahan'ny mpianatra any dia mahazo bourse ihany koa ireo mpianatra mandeha amindreo. Dia misy zany ny concours artistique izay karakarain'ny IPAC isa-taona isafidianana an'ireo mpianatra mahazo ireo bourse ireo. Mazava ho azy fa mpianatra efa nahazo diplôma teto amin'ny IPAC zany no mahazo an'io bourse io. Dia ankoatran'izay mahazo ireo hika farany hatrany ny mpianatra izay mandalo eto amin'ny IPAC noho izay fiarah-miasa izay na eo amin'ny resaka teknika izany na amin'ny resaka lamaody izany. Manolotra fampiofanana amin'ny sampana roa ny sekoly dia ny fianarana taovolo sy ny fianarana ny fikojakojana ny endrika amam-bika. Amin'ny 17 ny volana febroary izao moa no amoaka andiana mpianatra misalotra ny anarana soameva ny IPAC. Izy ireo izay navita fiofanana momba ireo fototra tokony ho fantatra mahakasika ny taovolo sy ny fikarakarana ny endrika amam-bika nandritra ny 9 tamin'ity androany ity ary dia nisy ny fampisehoana karazana taovolo sy fikojakojana ny endrika amam-bika no tarindra matoa Saolo Roblalao talenin'ny IPAC izay antanterahana teto amin'ny Folibeny teto Ankadivato. Fotoana izay niantsoana indrindra ireo mpianatra eo anivon'ny sekoly mba ahafahana izy ireo mampiatra izany.